dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany rahabantsika rehetra indray tompolasy tompovavy ny fandarana zara hevitra no arahantsika rehefa ora sy fotoana toy izao izay andraisana vahiny iresahana ny fiainan'ny pirenena famakafakana miompana amin'izay hoe fanabeazana tontolo politika izay no resantsika amin'ity androany ity ny filohan'ny kongresy ny teteza mihita teo aloha mpikambanao anatin'ny antokotiko Madagasikara mpanangana ny antokotiko Madagasikara ihany koa Andriamatoa Rarinaivo Andrinatoandro miarabanao tompoko miarabanao Michel ary miaraba ny olona angilatsokotsina miainatsika amin'izao fotoana izao ity ampiandohana Andriamatoa Rarinaivo Andrinatoandro safidy nanao an'ity satroka mainty ity ianao misy sarikitana mena eo ampovoany sara azavaina ihany koa ngambany ity ety ampiandohana moa ia tsy sanatria koa hoe tsy manaja ny olona zay miaino antsika na mety hijery antsika any amin'ny aoriana ny fanaovana satroka fa izy ity zany ny nataoko mihitsiny kaskety tya entina ilazana fa hoe raha mbola tsy milamina ary tsy mizotra ny zay heverika eo fampandrosoana tena izy ny firenena dia mbola anaty ady zany tsika ady ady tsy fampitifitra na fanao tontolo koa fa anaty ady mbola tokony hiezaka amerina ny firenena anaty lamina ara-dalàna ka dia mandrapatonga zay fotoana zay dia manao ty kaskety tiako nahoana moa izy io no hoe kaskety misy saina mena be dehibe no nantany ako an'io samy mahana ny fiteny ny menamena matetika dia hoe natao tamin'ny fotoanandro zany tamin'ny andro marxiste sy ny nama dia sy ny socialisme dia ny hoe io zany symbole saina mena loko mena ny azy zany io mena io dia raisiko tamin'ny zany zavatra any dia hoe misy kitana mena moa zany misy branche dimy izy io ireo le branche na kitanareo zany dia milaza le hoe continente dimy eto tany dia le mena zavatra roa ny fiaina eto tany dia tsy lozany tsara sy ny ratsy dualité io zany vazaha zany mandeha roa foana ny zavatra io mena fotsy tsara ratsy etsetraetsetra zay zany loha ny eto tany ka eto tany koa zany am'izay fotoana zay dia ny mena symbole ratsy satria io ny symbole ny devoly io ny symbole ny afo be ny afo ny mena koa lefa nyazadino fa io dia mena ohatra ny rahany Jesosy Kristy zay nanolotra ny tenany ary ny rahany no namafa ny helokontsika entina amonjenantsika zay dualité zay petraka foana eto ambony tany ny tsara sy ny ratsy zay ny symbole ny menamena io zany mankasitraka anao namaly zay afantanin'izay moa zany manitikitika izay satria ny vahiny rehefa tonga eto dia tsy manala zay fa misy antony matoa manao satroka izy na manao solomaso mainty ihany koa fa fantanina melon'izay rahapirenena amin'izay moa zany tsy eno Andriamatoa Rarinaivo Andrinatoandro tao tany amin'ny etsika fotsiny nahitananao tany anatin'iray ny vovonana nampivondrona andreo mpisehatra ara-politika izay ny fanandrina tamin'izany misy antony manokana ve le hoe nanginana fa nanasa moa zay androany tonga ianao eny tompoko fandresiny zavatra mihitsy na tonga avako tatio azavaiko raha aveo tsy ire mihitsy ako nandritry ny taona maro raha nanamaritra nareo filohan'ny kongresy ny teteza mihita tamin'ny raiky amby folo sy roa arivo dia mbola niteny eny ako hatramin'ny telo amby folo sy roa arivo nanomboka telo amby folo sy roa arivo nakatia tsy niteny tsony na tamin'ny radio na tamin'ny télé inona na tany amin'ny etsika politika tany atoky sy nama tsy niteny tsony ako dia zao ndray vao nomboka hiteny zany everika fa misy fotoana hitenenana misy fotoana tsy hitenenana tena fotoana hitenenana zao satria everika fa ao anaty ady sarotra mihitsy ntsika ary miamboadidy raha tanytika tsy milaza zay mba hevitry ny tena sy ny sosikivitra entin'ny tena anatsarana ny fanaovana politika eto Madagasikara le fanaovana politika eto Madagasikara zany manao voana somary nasitsika mantsy koa ianao tamin'ny fifidianana be ny tanàna iny teo amin'ny antoko izay misy anao sy ny hoe zaza notezainao tao anatin'ilay antoko manao voana indray zay tamin'ny resaka mombany hoe tamin'ny fifidianana mera teo aloha dia
za de tsy fanatika ary tsy manompy olona zay aloha de apetrako mihitsiny zay ary nanoana candidat zay everiko fa manao zay nasany tsara mihitsiny ary tiany vahoaka nohony zay fanaovany asa tsara zay dia everiko fa na tsy amin'ny atokonay ary izy tiako Madagasikara ka everiko fa tena olona mitrika de toanako nana fotoana sasany zany a kanefa n'zay nitoanako tamin'le fotoana reny lany daholo ka nandrariny any zany mahatonga teny zany ny zavatra apetrako zany amintsika mpanao politika de hoe okaria ao anatin'ny fotoana sarotra ny Madagasikara mbola arenina be dehibe ny zavatra arenina ka tsy ahoaka tsy lany andro amin'ny fanaovana politika politicienne fa jerevana iza ny tena maniasa tsara, iza ny tena manompo vahoaka tsara, iza ny tena ahitana vokatra soa de reny no atosika tsy ny atokony ny tena voalohany marina raha tafiditra amin'ny tokony tena izy vao maika tsara fa tsy tokony atosom-potahana nizaniza rehefa hitanao fa vonona rehefa tsy namana hoe zany le fanaovana politika am'izao de fahavalo ara-potokevitra am'izao fotoana zao a rehefa tsy namana dia fahavalo ary tsy misy fotokevitra koa tamintsika koaloha zay koaloha de apetrako amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara am'izao fotoana zao nge tsisy mahanavina nge raha lavitrezaka tena mialatsiny fa raha ijevako taolo ny atoko politika am'izao fotoana zao a tsy tena mahanavina lavitrezaka zany hoe tsy misy fotokevitra zany rano marina misy mitsara sy maharatsy an'izany satria fotokevitra andray mamatotra fa ny maharatsy azy dia le pilotage avio zany frantsay ratsy fa tsy maintsy apetraka ny fotokevitra de miaingana zany fotokevitra mamelanao nazava-kely ny tena atao politika aloha ialatsiny zao firenena anankiray zany de very takany hoe tontolo lehibe anankiray de io tontolo io a misy singa maromaro misy singa io zany ny fampianarana fahasalamana ny défense en général na sécurité ny etsetretsetra de reo singa ireo a mifamatitra reo en corrélation mifamatitra raha mikitika anankiray tsy tsy mikitika anankiray zany mahatonga any rehefa manao budget na fanjakana reo de rehefa mikitika anankiray reo tsy tsy mikitika anankiray misy fifandraisandreo zany rehetrarehetra zany nefa dia milona ao anatin'ny zavatra mahasinga maroko de singa tena ngezabe amin'io dia ny corruption ny singa tena ngezabe indrindra dia zany zavatra any de manimba zavatra ary am'izao fotoana zao io ny tena manimba zavatra am'izao fotoana zao zany hoe ninonino nataonao raha vao misy ny corruption eo papina loatra nisy foana ny corruption hatram'izay fa raha mihoatra ny tokony izy a de tsy izy de ny fanaovana politika zany verina am'izay tsika ny fanaovana politika zany de fahaizana mampirindra ny asanao mba reo singa rehetrarehetra reo a andeha amin'ny tokony izy ny fahasalamana ny fampianarana ny sécurité a ny zavatra anatin'ny hoe mystère rehetra eo zany dia reo zavatra hoe tokony ataonao zay ampirindra andreo hiara iroso tsara mihitsiny zay fanaovana politika ka raha tsy mahanavina mipetraka tsara anao a vision dia tsy ho hitanao reo ary tsisy zavatra vita raha tsisy vola koa nefany de eo am'le vola koa zany a tsy maintsy mirindra aiza ny atanao vola ahoana ny politika fiskalinao a amin'ny etran'ny olona ahoana ny politika anao a amin'ny findranam-babolana velany nindrana vola foantsika hatrany velany fa totakanena antra zany zany mila politika eritreretina zay natao politika ny fijerevana an'izay fa ny velan'izay a politika politicienne ozy ny fitenitsika zany hoe politika fitiadiava-tseza sy fitiavan-tena aiza mono no tsy tady seza ny mpanao politika laina nge zany tsy afaky ny ampiatra ny vinanao anao raha tsy mahazo seza fa raha tanty azo seza fotsiny efa tsisy vina de aloha miandrikisa izay le hoe fahasalamana fampianarana fandripahalemana manana vina be dehibe le mpitondra fanjakana tsy lara-pamena avokoa ve zany reo vindreo rehefa hoe reo tsy zarizary ambany ny tahan'ireo ihany koa rehefa mivoaka ny antotanisa ny tahan'ny fahasalamana ny fampianarana eto Madagasikara tsy fandripahalemana ya misy tokoa ny amin'ny fitondrano zao raha tsy latsika le hoe fanamby zay napetraka ny firenenreny vely rano sy ny namandreny a izy daholo nge reny zany hoe ao an-damosiny ny vely rano iny a misy programma be dehibe
apetraka dia reo programme reo a tsy tokony mandeha singatsinga fa matotra dolo le programme reo raha iresaka ianao zao hoe fampianarana tena izy ny tena ataoko manomboka any avaratonga voaloha any migaraboularia ka hatramin'ny université ohatra dia apetraka ho daholo zany zavatra zany na programme ampianarana zany dia mifamatitra amin'ny tantarantsika mifamatitra amin'ny culturantsika mifamatitra ny zavatra maro ohatra zany dia ny zavatra lehibe indrindra moa ny vola mifamatitra any amin'ny fitadiavam-bola koa zany le izy dia ahoana fomba hitanao vola raha tantenao ka hoe anao fampianarana tokony izy tsy fandefasana volamena ny ivelany ko na hoe mamena sasany anao gabraraka ny arena no ampandiny zavatra io tikanao fa matipatotra daotra zany sécurité tsy andeha mihitsy ny sécurité fa hoe raha anao sécurité anao de asiana ataontsika hoe dasy ry ambany voatra ry iny zavatra iny tsy fa asianao vola le olona fa asianao toerana hipetrahana etsetratsetra misy fitaovana zao hoe ampiasan'ny ina moa le manidiny ity drone sy ny nama mila vola mila technicien misy zatra rehetrarehetra zany vola foana ny ozatry ny fiaina de ao amin'ny vola ao zany a tokony hevery fa tokony voafehy tsara fa matotra dolo reo a raha vao miresaka fampianarana a de tsy tafiditra any amin'ny sécurité zany tafiditra any amin'ny fitavana vola zany tafiditra any amin'ny culture zany tafiditra any amin'ny histoire zany tafiditra any amin'ny fahasalamana zany satria le ankizy tsy maintsy ny fahasalamana sy ny namana zay tafiditra any amin'ny sakafo nohaniny zany any amin'ny fambolena sy ny any tsisy zavatra mandeha irery fa tsy atsy famatra dolo za rehetrarehetra io ka raha tany ity zany androany hoe tsy navo azy le ministre anankiray ry za miteny hoe mety 50% ihany izy tsy mahavo fa 50% nge miankina amin'ny zavatra farako hoe za ka miteny fa 40% ihany matsy hoe tsy navo izy fa ny 60% miankina amin'ny zavatra hafa ahoana moa natao le ministre raha tany ity izy ka hoe tsisy vola koa resany de ahoana de hoe compétent ohatra tsy vola ihany fa be dibe ohatra hoe fampianarana ohatra milazatsika zao hoe ankizy mivoaka BBC za tsy teny CP mamenatra zany fa ankizy mivoaka BBC na baka ahoana moa ny fomba hitretany hoe ankizy afaka baka androany tsy mahay teny frantsay tsy mahay teny gasy teny gasy palenga mamizay mbola teny gasy tanora fa aseho manohatra angizy tsy mahay inona dikan'izany zany tsy hoe le mpampianatra tsy may fa ny programme mihitsy ny tsy mety ary rehefa manao programme nao misy singa maro be nampidirinao ka zay ny ataoko hoe le politika am'izay fotoan'izay de ny fahaizana mandray an'izany détail be dehibe zany a dia iny no arafitra dia ampandrosoana hoe fampianarana ohatra ampandrosoana ny hoe fidiram-bola ampandrosoana hoe agriculture sy ny élevage ohatra etsetratsetra zay natao hoe politique fa raha ivelan'izay a resaka miadrikisa ho tsy ny omana ny tondra ve zany lay azo lazaina hoe naka fahifanatra am'izay tamin'ny alalan'ity fifidianana ity raha hoe mbola zao ny zavatra misy eto Madagasikara Andriamatoa mialatsiny a hoe zandrelahy fa tsisy ny omana hitondra porofony zany a ny akamarozan'ireo a tonga amin'ny fitondrana vao manana toko politika zany hoe tonga fotsiny zany le leader charismatique ohatra ny fiteny amin'ny teny frantsay oatra amin'ny teny gasy hoe mahay azy mahay miteny mahay miseho de iny nalany azy raha manambola moa izy de vao mainka fa vao tonga eo izy vao manao toko politikany eo izy vao mametraka amin'ny vinany de tsatrako toto tsisy micontrôle ny mpanao gazety ko moa tsy de manaraka roetra andritsy manatsinatsinatsehanao koa nasiko am'zany fa ny mpanao gazety koa tsy manaraka mpitondra koa tsy mahafantatra zay tokony atao de samy manao hoe de pilotage avy io hatram'izay oa tsy manala ny tenako aby zany a fa hatram'izay matoa am'teny am'izao fotoan'izao de ireto a fa tokony miova ny zavatra atao am'le hoe fisokafana
politika ny fisokafana tamin'ny teteza mity io misy nisy be mihitsy io hatramin'izay fa tsy maintsy teteza mity sivy sy roa arivo ihany a fisokafana tamin'ity gouvernemanta fitondrana faharoany Andry Rajoelina ity filoham-pirenentsika premier ministre aloha zany tsy niova mihitsy fa io foana ny teo a nandritra ny fotoam-piasana voalohany tamin'ity nisy an'ilay fiantsoana reo cerveau rehetrarehetra manampahaizana rehetrarehetra natsoina nomena toerana ministra aminao mety ve reny tsy niarana molavola tsy niarany ady tsy niarany tolona zay ny azo ilazana azy ho an'ny mpanao politika lehoe ny tolona ny ady mafy tamin'ny fifidianana manao ahoana ny fahitana an'izay le hoe fisokafana izay tsy zay tompoko ny fisokafana io ngamba de hoe ny fisokafana hoe niova ny ministre sy ny directeur ny ministère sy fotsiny le fisokafa ola vaovao fa araky ny volazany site nge le olona nge indraindray any amin'ny internet no mahita hoe misy offre d'emploi ny Madagasikara no ministre zany nge de efa mahamenatra enao nge raha toy hitondra fitondrana efa mahany ekipanao anao raha iza zao no président de république tsy maintsy efa mahany ekipako ako de efa miomana ny anglisy moa zany atao hoe shadow cabinet ny anglisy dika enazy any ny angleterre fa tsaka hoe tia vao tafiditra ao tonga de efa lany premier ministre de efa petraka tsara de reto ny ministre ny intérieur reto ministre ny santé reto ministre de défense ministre fa tsy andry herinandro tapabolanao vao anao an'iny na roa tokom-bolana zany hoe ny tsy fanana olona dia fa manatsaina le olona mana diplôma le olona tsy mandahako fa tsy ampy zay tsy maintsy olona mahafantatra ny tena zava misy ary tena vonona anao politika zay politika zay tsy hoe fitiavateny hoe rehefa izany ministre de tsy maintsy ataoko zay rehefa ampandehany tsy andeha mihitsy ministère tsy mifampiankina daholo ministère rehetrarehetra any manjary fampinana sy famandrika ministre lefa ataonao le hoe jerevana hoe izy ny tena mahavita azy nahitran'izay faboana enim-bolana zay le politique zany tsy ataotao foana misy question tomba zay hoe bon sens io aloha tsy mila mahana hoe nanao science politique lavitra kory manao zany fa question bon sens fotsiny de fa mandeha aloha fa indrindrindrindra mila fivelarana mila fiaraha-miasa araky le voalazako teo satria fampiankina daholo le ministère reo rehefa jerevana ty ambany aty mifampiankina daholo ka iny zany eo amin'ny anivon'ny député no ahitana an'izay rehefa atao mako ny loi de finance de initial ozy député LFI de eo no ahitana hoe ahoana fitsinjirana ny vola isaky ny département ministériel rehetra de ny député tokony manao an'izay zany hoe ny any commission de finance ny commission de finance mijery zay zavatra any zany tokony atany hoe inona ny vilan'ity président inona fanampy ataony de hiteo président raha zao ny fanampinao heverinay fa département ohatrao tsy ampy vola io raha zao ny fanampy ataonao dia nefa raha mian'io zavatra io anao any ministère ny ataontsika hoe sécurité aza atao fa tsy sécurité vanina raha tsisy lalana vanina koa andianany na moto fotsiny ary de zay fotsiny zao de fa tsy maintsy asianao koa zany amin'ny travaux publics dikan'izay de hitanao fampiditra daholo resaka sécurité de raha metraka zantany manao miaramila mba olona matotra tsy corrompu ifanaraka amin'ny dano natao ao de tsy fatako inona zao no tokony département voakasika izany ngamba any amin'ny culture any amin'ny fampianarana mihitsiny le akizy le tanora mivoaka mihitsy nefa teizana mila fitaizana amin'ny hoe culte zavatra impunité sy zavatra any tsy misy zany impunité zany fitaizana zany hoe fampidipiditra be dehibe eo ka raha tantika hoe département ray fotsiny anao de menao vola iny tsy jerevanao ny hafa tsy mandeha eo de zay nataoko hoe ino fatanina moa le tsy niomana tsy niomana mila miomana aloha ny mpitondra voalohany fa sy tongatonga eo fotsiny tsy falifaly tonga teo tonga ny hoe tonga sanatriko raha hoe anina fa hoe tonga teo fotsiny comme ça de avy eo de eo vo hianatra asa tsy mety io am'le mpanatanteraka sy mpanara-maso
ny androm-panjakana anankiroa zany ty amin'ny gouvernemanta sy ireo amin'ny parlementaire ireo tsy mahavita mifampiteny ihany koa ve reo ianao efa atao anatin'ny rafitra anankiray tamindreo am'izao fotoana zao a tsy hatram'izay a miala tsiny efa nandalo teo ary mamely ny tenako amin'ny teny an'izany zany assemblée nationale zany ramose a dia mpanangatahana fotsiny zany a mpanangatahana zany rehefa miteny ny ministera hoe ny ministre des finances hoe tia ny budget anay voalohany aloha document ohatr'izay ny beany tsisy avaky an'iny de misy fascicule kely ohatr'izay koa karazany hoe mamitina le zavatra ao zany raha vakin'ny député moa de fa mba zavatra tsara zavatra e kanefany a be an'ireo sy ny mbabahoaka ny tsy mamaky an'iny kory dia zay zavatra zany a dia tsy mety zay nefa ny reo ny tokony anaraka ny fampiasana ny volam-boka reo ny tokony anaraka hoe ho tanteraka ve tsy ho tanteraka ty fanampy apetrako ty ho tanteraka ve tsy tanterako ty vina apetraka président ty ho tanteraka ve tsy ho tanteraka reto zavatra foezaka sy lavitrezaka reto zany zavatra any a eo no nahitana hoe ty zavatra ty a foezaka ty zavatra ty lavitrezaka de tokony marina fa mamay mpitondra de le foezaka satria maika olana izy afaka 5 taona fa tsy maintsy jerevana ny lavitrezaka maka ohatra zao androany ianao zao asorona ny alamina ny famobovona Tananarivo de atao ny téléphérique d'accord ako fa zay gne foezaka zany ny lavitrezaka tokony jevanao any amin'ny 30 taona 70 taona any tokony jevanao tokony jerevana hoe ahoana fomba gérena ny ty tanàny ty satria mitomby sao da misy politika apetraka le zavatra fa tsy ny zavatra kely iny tokony jevana araha samy andalo vola be deabe any nanao ny zavatra sao da ty zavatra ty zavatra hafa ny mety mahamaika noho iny zany misy spécialiste misy olona nianatra zary misy an'izany eo amin'ny fitondranao fa tsy ampiasaina le olona fa de le politique eo le politique tsy mety lasa tsy mahay miresaka ve zany le technicien rehefa mahazo toerana politika na voafian'le mpanao politika tsy haiko aloha tsy afaka hitsara olona koa fa io a le ny technicien matetika dia zay zavatra mpanaovinao azy nataony fa rehefa tsy ataninao izy de tsy lazay ary rehefa tsy akasitrahanao de tsy lazay teo vao maika losa ka amiko a ny mpitondra mihitsiny no incompétent tsy mahay mampiasa ny atodohan'le technicien reo fa misy baola manapaizany reo misy planificateur ao fa tsy androany ianao ohatra ianao zao misy investissement 100 millions de dollars no lanina amin'io zavatra io de hoe raha 100 millions de dollars ty ve ny maika sa ity atao dolo ny étude an'io zavatra io de efa hitanao fa ity nahitana tombontsoa bebe kokoa retombé zany hoe misy tombontsoa be dehibe 8 ao a amin'ny lafiny sosialy amin'ny lafiny économique amin'ny lafiny zatrarehetra de ino no atao fa tsy ity fa ity ndray a amin'ny mandaraka revo anao an'iny le zavatra zany a amiko a ny tsy ampy amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao zany hoe tsy mahita lavitra ny mpitondra am'izao fotoana zao mialatsina raha tsy mitsara akory naona hoe tsy mahita lavitra zala fa ny mamaika azy a de ny zavatra mamirapiratra sy ny zavatra mora hita androany venao zany la maika ve nanaovana zany hoe tamitamatavo zao anao de hoe Miami na Tananarivo anao koa hoe Rivato ary maika ve zany tsara zany ve de anitona touriste aloha i touriste avy eto Madagasikara ve de andeha okany Miami no andany andro any na andeha hijerany anary raha nisy vola milliard ve laninao tsy aleo ve namboana lalana namatsy an'le ny morondrika rehetrarehetra iny satria andeha hitety hotely sy hipetraka anana any le olona zany nge zahatra question de zay na toko hoe resaka bon sens io fa tsy resaka inona koa olona na ianao na za tsy économiste na ina de mieritreritra fotsiny raha nitona touriste koa tsy nifanaovako zatra mamirapiratra reta Matavy na zatra mamirapiratra Tananarivo etsy amin'ny bodepiste ny vatiny asitona touriste eo mety misy gasy andeha ao de andany vola ao koa izy aloha e mamaika koa ve andany vola any keo aloha e
tsy tokony zana ve le olona hiafy anao tahiry vola satria raha milafiny ekônomia ny épargne a zany hoe de olona tehiriziny volany amin'ny banky iny vola iny ny afahan'ny banky manao ino ty izy investissement à long terme afamatsy à long terme zany nge zavatra be abady de l'économie zany nama zavatra resaka tsy any zany a fa zavatra zay natoko hoe zay tsy ampy amin'ny fitondrana zao fotoana zao za zany mieritreritra hoe fitondrana am'izao fotoana zao mbola hiditra resaka tena crise nge amitsika raha aveo fa raha toy izy ka manao zavatra tsy voahevitra tsara de mety andehany amin'ny zavatra loza ny firenena. Ny vidin-tsolika azo lazaina fa manaraka ny eo amin'ny tseny raisam-pirenena ihany koa isika volana febroary iny nahitana fiakaran'ny solika fiakaran'ny vidinany amin'ity volana mars ity miandry an'izay indray tsika hoe anao ahoana fahitanao an'izay amin'le resaka vidin-tsolika eo amin'ny tseny raisam-pirenena fitadiavana mpiara-miantoka vaovao ihany koa inona ny vahaolana ahafahana stabiliser an'io vidin-tsolika io tsy iovaova ohatra toy ny tamin'ny taona 2024 teo tsy nahitana fiovana mihitsy ny vidin-tsolika zany. Vidin-tsolika zao am'izao fotoana zao raha filazan'ny ministra am'izao fotoana zao dia arakaraky ny vidy amin'ny tamin'ny voana lasa zany ny cours-ny ino moa zany ny cours ny vidin'ny solika raisam-pirenena arakaraky ka io miaka midina isan'andro san'andro de arakaraky iny koa zany taratriny amin'ny volana manaraka no eto Madagasikara nampiarina ny vidin'ny solika. Ny vidin'ny solika sarotra be io tsy maintsy manaraka an'io ianao tsika ny eritreritra nisy fotoanany hoe apiditra solika ho an'ny jirama de am'izay de mividy mora any de tonga aty de any tsy tanteraka tsy ho tanteraka zany raha tsy mividy zatra tena be de be mihitsy ngianao fa raha mbola zavatra kely fotsiny ny lain'ny Madagasikara nalain'ny jirama ohatra natao ohatra teo tsy zavatra tanteraka zany io de miarakaraky ny fifandraisana any velany ny fandehan'io zavatra io arakaraky ny diplomasia atao koa fandehan'io zavatra io zavatra ekina zavatra be de be zany vidin-solika zany stabiliser an'io sarotra be moko ny mpamatsy voly am'izao fotoana zao de manao ny ataony tereny ianao hoe io vidin-solika io tsy maintsy ataonareo amin'ny tena vidiny tena izy fa tsy azo subventionnena satria am'izao fotoana zao tsika zao subventionné fanjakana ohatra ny solika ampiasain'ny jirama satria raha tena le vidin-solika io nampiarina tsy takatry ny olona ny kilowattheure-ny jiro am'izay fotoana zay tak zany ko raha ampiarina ny tena vidin-solika eto Madagasikara de tsy takatry ny olona ny vidin'ny dasantsy ery amin'ny fivarotan-dasantsy dia lany vola zany fanjakana am'izany fotoana zany manao zany de ny mpamatsy vola tsy tia fantatra fanjakana tsy tokony lany vola am'izany fa de apiaro ny ity izy ny fanjakana ampiry raha apiariko io tsy tonga de irotraka ny vahoaka raha-pitso lasa ohatran'izay hoe zany izy vahaolana politika ihany zay teo tamin'ny volana janoary iny de vahaolana politika zay dia zany hoe limitena zany le ferana le hoe zao no tokony akarany fianajatra resaka politika iny zany mikipy fotsiny ny mpamatsy vola amindrina fa na tena vahoana tena angana indrindra amin'io ninonninona ny vidin-solika tsy azo raha mbola firenena madinika ohatrantsika zany hoe madinika tsy ampy tsy be deabe ny zavatra ilaintsika amin'ny solika kely miolotra amin'ny ilain'ny sasany tsy afaka ny imposé tsy afaka mitentsika zao ny solika tiana hovidina rehefa matanjaka ianao afaka mi-imposé raha izay noho izany ny azo atao de zao tsy maintsy ampitomboanao ny fahefa mividy ny olona any tole alana io mety ho lavitrezaka angamba zay nefa tsy maintsy atomboka ny zavatra atao fanjakana ange am'izao fotoana zao tsy mampitombo ny fahefa mividy ny olona mihitsy fa zay fahefa mividy ny olona mahay milomano ao anaty zao rivotra maloto zao no mitombo fa fahefa ny volany salama be mbahoaka sy volon-tsato malagasy tsy mitombo reo zany tsy maintsy atao zay ampitombo ny ity izy fahefa mividiny ka raha aveo ninonninona vidin-solika dia mandeha ho azy io misy économiste anankiray zay mpanao politika tsy de ny mpianarany fa mana solution koa izy
hoe zao zany nataontsika ozy izy aloha ahenantsika fotsiny ozy izy a ny sandany ny ariary zany a ny olitra amin'ny devise vidianany zavatra eo ny dollara ohatra na ny euro ampidinitsika zao fotsiny ozy izy a dia am'izay fotoana zay manko de midina vidiketana zay zavatra zay koa mety koa zay mety zay zavatra zay kanefa n'zao raha nefa tsy mampety an'izay de zao misy mesure d'accompagnement tsy maintsy be dehibe atao de io no mbola izy histoire be tsy vita mora koa zany fa anisan'ny sosikivitra tsara raisina koa tsy azo ambanina averiko zany ohatra hoe 25 000 francs zao ohatra ny ray ariary ohatra de tonga de ozy anao ampidiniko 1000 francs io ohatra de midina ho azy zany ny vidy solika am'izay fotoana zay nge fa ny mesure d'accompagnement zany a zany mbola tantarako ka dia ny ozy anao hoe vidy solika tsy voafehanao io kely ny tonnage vidintsika sur le marché international miankina amin'ny sandam-bola ampiasain'ny firenena ankiray koa ny hoe fiakarana fidinana io a fa manina no sarotra amintsika ihany koa ve no mitrandraka andreo eto amintsika ahafahana mampiodina nyty orinasa Jirama ity izay azo lazaina fa mbola maro 700 eo no ampiasana izay solika izay raha ny milina mampiodina ny hitrandrana herinaratra eto Madagasikara. Inona tsy ampiasaintsika andreo menaka o Tsimororo Bembolanga efa nisy ihany tetika asa nataon'ny fitondrana teo aloha fa tsy misy le continuité de l'État ve? Ka io zao niverina am'le taloha tsika mana Bembolanga Tsimororo araka mifandrenisako azy dia fomba hitondrana le solika mavesatra ozy izy huile lourde dia avany makaty aty Jirama aty Antananarivo zany tena mihinana courant ny sarotra ny lalana ho ny sarotra de hoe ataovy tuyau izy io de zavatra lafo be zany ko maninona tsy zay nyvonjena no to zay anao stade Mbariady anao ino ty anao téléphérique na anao parc Arive na anao any maninona raha ny vola tamreo no natokana zay nataoko hoe misy investissement alternatif filany zany maninona tsy ny vola tamreo no natokana nanaovana lalana de mampitoy any mandalo any aza mainty rano sy namany mandeha amin'iny tonga de makaty sady vita ny lana maka mainty rano makaty Atsimoandidiny tonga aty le solika de mora de azo ampiasaina zany nge zao anisan'ny question de bon sens io le tovolahy azo atao zao zany dia zavatra azo atao koa nge raha hoe mbola tsy vita riny ahoana reo arenantsika reo arina kibon'ny tany reo volamena vatsosiny namandreo nahoan'reo no atao gaboraraka raha miteny an'izany tsy hoe miteniteny foana samy mahita an'izany taony tsika ary samy tantara zany taony mianana maninondreo olona reo voazavatra eo raha angoniny reo de reo no amidy de milaza zalahy hoe lafo be ny volamena tsika ko maninona lafo ary amidy manao pertitsika angamba mividy ny fa mahazo devis tsika mahazo vola tsika am'izay fotoana mahazo devis de am'izay miena ny ino ty izy mitombo ny exportation antsika na de hoe matiantoka tsika mivarotra an'iny mampitombo ny exportation antsika zany satria amidy ge le volamena alefa zany velany zany de am'izay mety mampidina koa ny sandany ino ty ny vola zany zavatra ny ariary zany zavatra zany zao de anisan'ny hoe sosikevitra tsy revirevy zany fa raha tomboka zany mety zany zany fa le politika mako no zay eo le politika le tsy mijery lavitra le politika maimaikamaiky fotsiny ampafalifaly anareo tanora fotsiny mamaika de nareo ny électeur tsy inona de lany ako everina antsika zay rehefa eo fa mahakasika ny diplomatie malagasy somary tafiditra kely ihany tany amin'ny resaka solika teo manino ny Madagasikara no tsy mahavita mametraka masovo amin'ireo firenena azo lazaina fa ahafahana misarika mpampiasa vola zany amin'izao fotoana zao tsy manam-bola raha eo mahombotsika nefa ny diplomatie tsy manam-bola katsika lafa nge mametraka an'ireny dia masovo any ivelandreny tamin'ny fotoanandro ny masovo tao Allemagne ny anisan'ny lafo indrindra mavesatra indrindra nana masovotsika tao Bruxelles tao amin'ny Union Européenne nana masovotsika tany États-Unis zao vao nisy natao any lafo be reny tsy manam-bolitsika ny marina afian'ny fanjakana zany
fomba ampehana ny andoavana ny karama fonctionnaire reto ary de efa tsy vitantsika vola avy any ny trosenataony de ny 7 ny budget de fonctionnement eto Madagasikara ka ahoana mono ahafahanao financer ny masovoria en devise d'olony any de tsy mana zay de rehefa tsy mana zay ianao a tsy mana olona ianao a dia tsy mana olona petraka any ianao a dia de tsisy koa zany a ny politika de diplomatie tena mitombona androany ianao zao mijerany zavatra misy am'izao fotoana zao hoe toataka ny sahotakotaka ihany ny velany am'izao fotoana zao tokony ho haintsika zao no manao hoe ahoana re zao a mba azontsika tombontsotsary a raha tantika miady ny amerikana sy ny européanna am'izao fotoana zao a dia miandry sistosy miandry fotsiny ny sinosy ny russe zany zavatra zany a tokony isy diplomatie matotra zany satria miova be zao ny géostratégie am'izao fotoana zao de tokony misy diplomatie matotra zany a ahafahanao miprofita an'izany ahafahanao mahazo pétrole mora any amin'ny arabo raha toanao may raha mana diplomate tena izy fa tsy olona hoe tsy mahadistoana eto Madagasikara de apetrapetraka ambassadeur any fotsiny fa le olona tena may zany azo profitena tony zany ka am'izao fotoana zao ny diplomatie antsika de mialatsiny aloha fa tsy samy maitsika sy ndia zao reny zao tena fiasco tatoato raha ijerevana tao Afrika tao tsy tafita mihitsy ntsika ny eo am'le endrika Madagasikara ihany koa taorina ny fifidianana tsy lany iny moa sy olo tena antsika tao am'le fifidianana filohan'ny commission vondrona africaine manahoana nefa filohantsika amindrehare mihitsy izy am'le hoe hitantana sadaika ny taona 2020 sy 2020 ty indro tsisy dikan'inona iny le tovolahy ka nahazontsika rohatra nio filohan'le commission mitondra inona Madagasikara zany ampitombo ny vokatra varieté Madagasikara hoe zany lazatra lafa hoe moramora ny azona vola sy ny namany ny eto ateo aloha jerevany aza mijery any ambadika any ianao hoe any nge zavatra atao any matanjaka ny any ny olona tokony efa mahavita azy manao zany eto inona ny tsatako aloha hoe zatra tsy mamaiky zany tsy tondra zavatsoa mety hitondra zavatsoa fa tsy davato BDB akory BDB ny azona tombontsoa BDB noho izany raha azo atao zavatra azo atao fa tsy ty fanaovana nimpolo fa diny eo de afa-baraka fotsiny efa nrery havana hoe tsy maintsy olany da azo atsika tsy azo na ny sadaika ary nivatika taminy zany tokony amperitreritra jareny zao milaza fa hoe président tournante manko ny sadaika de izy nitondra ahoany reo olona mamadika azy araka amin'ny euro za izy mba mieritreritra ihany hoe inona koa moa ny tombontsoa azotsika koa na président sadeka ary izy raha président sadeka izy de ny dossier Madagasikara no lasany voalohany satria ny dossier Madagasikara zao mito anahirana de anka tokony tsy mamaika zany zavatra diplomatie zaza afrikano sadeka tsy namna tsy zany mamaiky zatra mamaiky zao de hoana ny fifandraisantsika amin'ny Europa fifandraisantsika amin'ny États-Unis fifandraisantsika amin'ny Chine raha reo fotsiny azadinge fa mahatonga nisy gidragidra tamin'ny takany hoe miala kely aminay tamin'ny président Trump sy président Ukraine teo de satria ny Chine angeny tena atahoran'ny Amerikaniny i Chine no tena atahorany dia teanao fifandraisana angana miaraka amin'ny Russie izy dia adabony eo le Ukraine fa Russe sy Amerika zany tiany hiaraka hicontrer en Chine zany zao a daonina androany de zany tokony jerevana hoe raha izany ary fipetrany ahoana nataontsika vis-à-vis any amin'ny européenne sodany tokony kôtikôtiny izy zay tsy fantatro za moa tsy diplomate fa question de bon sens fotsiny zany mamaika fa tsy aka poste ary amin'ny sadeka président any akory isy Maurice kely io ary de maresy antsika ko nalabaratina fotsiny eo am'ilay fidedavana mpiaromeo minantoka tsy efa azo lazaina efa manao an'izay ihany hoe ny fitondrana am'izao mitodika any amin'ny arabo
mety hoe inona no zavatra ho azosika ositra atsika marobe zany amin'ny firenena arabo raha tena hoe hitodika any amin'izay satria maro ny fitetezana ataon'ny filoham-pirenena amin'izao a fa manisany tena hoe andehanany matetika amin'ny arabo anisany efa misidina mampitohy any Antananarivo Emirat arabo firenena mitambatra mihitsy amin'izao fotoana izao. Za aloha tsisy maharatsy an'izany araka lazaiko hoe tokony rarotina ny fipetraky ny toetra raha fiovana bitsy amin'izao fotoana izao lafiny eo amin'ny stratégie ozy fitehana azy a dia raha tokosa ve ahitantsika tombontsoa miaraka amin'ny arabo maninona zany mety misy diplomatie ambatsy angia ataondralany hoe ameny arabo body antsika fotsiny ny pétrole le ohatra fa ny contrepartie an'izay jerevana koa nefany za aloha mbola tsy de niara-niasa tamin'ny arabo ako ohatra ny manana kely ihany ako manana kely ihany fa aloha ihany miara-miasa amin'ny olona zay nahazatra io reo afampirarana reo manaraka ny zon'olombelona raha tsy resaka amin'le hoe européenne tsika ny amérikana reo manaraka ny zon'olombelona ary ny arabo erantsika malala fa la dictateur sy ny namandolony amin'ireny toerandreny a ohatrany onareny fitenan'izany hoe sceptique ihany ako nefa moa zareo manao azy a tsisy maharatsy an'izany tatao ahitana tombontsoa kosa aloha izy a de tsy maninona fa mila jerevana ihany a hoe inona ny fanefitra ino moa ny contrepartie ny zavatra hoe soda sanatreny ny contrepartie no manahirana zao mako de takany hoe mandre sisindresaka hoe misy mpanakarena arabo tonga aty vidiny nosy sasatsasany ihany ary iny orodramasina tsaratsara eto Madagasikara eny fa vidin-dralahy sy ny namany na anaovan'ny bailina lavitrezaka ianao atody amambato miaraka amin'ireny olona reny a tsy mijery zon'olombelona zany reny mialatsiny ako dia zay le contrepartie zay no mila jerevana fa tsisy ameanao zavatra ohatry fotsiny akory. Eo am'le hoe fitadiavana mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara inona indray no mety hoe tokony ho hatsaraintsika zany ahafahana misarika an'ireo mpampiasa vola eo amin'ny resaka fifandraisan'ny raisam-pirenena ary ny eto an-toerana ihany koa. Fampiasa vola zavatra rainy tadiaviny sécurité des biens et des personnes na ozy ny fitenenana zany hoe raha tonga eto izy a tsisy dalo amono azy na dalo androbany fananany ray zay sécurité ny investissement rehefa tonga eto izy a mba fanjakana maro toerana tsy ovaova satria rehefa miovaova ny fanjakana tsy tiany mpamatsy voly zay manahirana azy zavatra reo ny zavatra eneny voalohany indrindra fa rehefa vita reo a dia jiro sy ny rano ny angovo zany reo ny lainko fa raha vao reo ny tsy vita ny sécurité sy ny énergie lasa manantena mpamatsy vola ho avy eto atao daholo le ny fionana ny velany na eto Madagasikara manazy hoe balady manao anina fotin-dralahy ty manao tourisme fa tsisy anana zany ka raha vao tsy misy reo a lasa ny toerakafa ny olona de surtout fahatelo ny corruption aiza ve zandrilahy mamenatra za zao investisseur hitondra 500 millions de dollars eto Madagasikara anaovako zavatra usine ngezabe misy ino ty izy famoroana asa ho an'ny tanora amanarivony a ho avy eto de rehefa tonga eto ako a dia efa miteny ao a de zay manodidiny eo a de ho amboariko ny fiainan'ny olona manodidiny eo a sy namany tonga izy de anao mpitondra de miteny hoe ay amin'io 500 millions de dollars io de mba meo zao pourcent ako za ako mpondra misy zany tena lazaiko eto misy zany de izy zany averinao fakaty laza ratsy zany laza ratsy de lasa izy mandeha makany toerakafy makany Kenya izy makany Afrique du Sud izy makany toerakafy makany Maurice nge aniny zay rehefa ny premier ministre mauriciana nanao kolokolo tena tonga de mipitika
nentsika ty ny volamena lasa vato verangaty sa vy eo foana ianao raha vao ny corruption manjaka tsisy dikany io aza manatena averiko a sécurité de biens des personnes sécurité any investissement any a ny angovo a de ny kolikoly reo aloha ny tsy maintsy da vita fa raha vao vita reo a mandeha ho azy zavatra azy io am'le ianao ndray ary nanaka anazy io fisariana mpizahatany ihany koa ny fandray am'izay manana vina lehibe moa ny fitondram-panjakana am'izao tarika hoe sarika mpizahatany iray tapitrisa eo efa misy ihany koa ny tetikasa mandeha anangana hôtely lehibe eto Madagasikara vahaolana ve zay a anatsarana ny teseritry ny fizahantany ty ya vahaolana zany tia tsara nge ny fizahantany ge mampiditra devise be dehibe satria no a tena moteur ny économie jeo zao Maurice nge ny tomboa Maurice nge voly ina fary kana sucre fa nivoatra tsikelikely izy de tany amin'ny tourisme de lasa tourisme mandeha be Seychelles mandeha be reny fa araky ny lazaiko zeo a raha vao leo le zavatra le sakotsy namandreo dina zatra mandeha ndray zao zay tsy midraraha fa de zao olona mpanambola mpanefoefo mihitsy ny tonga de nosy anankiray ny raisiny na toerana anankiray amorondrika de tonga dia le olona tonga dia tsy mahita Madagasikara fa tsy io ihany tonga avany izy a jet avion privé nitondra azy a na tonga ty vato izy tonga de aveo izy de mandray avion tonga de any am'le toerana leany any a de any izy any sécurisé 100% izy any le hôtely manao zany de ho atao am'le ataony mpikarakara tourisme le haut de gamme zany le très haut de gamme reny mandeha am'izay fotoan'zay de am'izay fotoan'zay mahazo vola ve mifanjakana sa tsy mahazo vola amin'io a zany ko mbola zavatra afaka aloha zany fa mbola misy koa corruption de tsy mahazo vola de zany hoe le hôtellerie de haut de gamme zany mandeha eto a fa ny hôtellerie de masse sy ny atonotony a tsy mandeha satria matahotra ny olona andeha ho akaty fa zany nefa tsy manakana andreo vahiny reo tonga de efa maka ny plazintsika jereo vo ny plazy era Madagasikara fa zay toerana tsaratsara efa azondrana tsy andiaso tsony a tsy niako fa tonga de efa mividindra ladoly a ny inty izy ny ivelany zone de pas de géométrique zany hoe le moron-dranomasina maka iny tsy anazy fa ny aty fa rehefa teny hipetraka izy na io moron-dranomasina io azy da privatiseny de efa azony dôny any côte ouest rehetrarehetra iny tsy antsika gasy so ny tompo koa io am'le resaka fanomezana an'izay fifanarahana fanofanatany zay anomena ny vahiny anisan'ny mampirongatra ny kolikoly ihany koa io anisan'ny mampitaraina eny amin'ny sampandrarany fananantany iny inona no azo lazaina zany anatsaraina an'io raha ho anao manokana ka de tonga de volazany se teo le kolikoly le kolikoly aloha no efa tsisy io de mandeha ho azy tsy jery lavitsika fa betsy mitatatra io akaikintsika io io ngeka efa raha tsy niteny hoe zato isan-jato efa lasany kiarana io zavatra io e namidin-dralahy be de be mihitsy efa lasa amin'io a dia kolikoly daholo zany satria reny tany-pantsakana daholo reny tsy vitany hoe tany-pantsakana fa tsy azo totofana tsy azo amidy de zao a de mijeritsika zao totofana daholo zao le izy natao reny lalany reny bypassesina tsara reny fa reny efa de tsy natao ampieritrretana satria rehefa natao reny a tokony jerevana koa hoe ahoana ny anakahana ny olona tsy hanotita ny manaraka ny lalany iny kolikoly daholo zany matoa reny natao de androany ny président nidina tery amin'ny le nanolotra le trano efatra amby valopolo lozement Andavamamba iny jerevana mihitsy tsy hanototra tany ondry firy-taonanao ny teo tsy nahita an'izany zao anao vao mahita an'izany ve zavatra efa totorana daholo raha mba farafaratsy nisy plan d'urbanisme indray moa ka de hoe zavatra hafa zay de tototra sauvage fotsiny kolikoly daholo zany zavatra zany be tsy mitatatra tokony sy totofana noho ny antony maro ny manampaizana rehetra momba ny hydrologiste nama de efa miteny an'izany fa dia ataontsika daholo satria nyaina ao anaty kolikolytsika le menamena resahako io de hoe anisan'ny mena rahan Jesosy Kristy fa mena koa de voly ny kolikoly
Andriamatoa rarinay voandrena atoandro filohan'ny kongresy niteteza mita teo aloha tapitra sary ny fotoanantsika nafanandresaka androany a inona no azo lazaina amtinana an'izay a manaraka moa tsika mbola fanasana foana no alefa aminao rehefa misy ny zavatra azo resana tapitra ny androany a afatra avy aminao misaotra indrindra tompoko amin'ny nanasako am'izao fotoana zao ary misaotra indrindra koa le olona zay a ny eno raha misy solafaka kely misy diso ny lazaiko azy izany arina fa ny teny arina ny zavatra mitenako azy nyamba de zao hoe tafiditra anaty lalina mihitsy ny malagasy am'izao fotoana zao ao anaty krizy tsika io krizy io a tsy krizy mipoaka fa krizy ohatrany afo mololo afonapombo zay ndray andro any mety hipoaka io oky tsika anao mpanao politika tsy andry an'izany fotoana zany oky isika irahina ny atoko mpanohatra tokony mirahina ny atoko amin'ny fitondrana tokony anaiky anokatra amin'ny varavarana tiako lazainy hoe anokatra amin'ny varavarana amin'ny voalohany tsy hoe ampidirina ministra kory ny député na hoe mialy anao président tsy zany fa hoe sokafy akitsi-poa andao iresaka andao ijery ny zavatra aretina mitsika nyty Madagasikara ty dieny mbola tsisy zavatra mirefitra eto fa azo jerevana tsara zany azo atao tsara zany aza mieritreritra hoe ianareo mpanohatra mitady siza raha izatsy mitady siza fa za de hoe andao be dehibe ny aretina mitsika mety tsy hitanareo tsony zany a satria nareo varina miteny am'ireo mpitondra zany nareo varina mitondra amin'ny asa andavanandro mety tsy hitanareo zany fa oky zay mba hiteny an'izany tsika mpanohatra koa oky tsika tsy andany andro amin'ny zavatra adinakolahy fa tokony irahina miatrika ny firenena ary ijery araka amin'ny mpitondra ny atao hoe fitaovana sy ny hevitra azo entina ahafahana mandrava manala nyty aretina mitsika nyty Madagasikara ty misaotra indrindra tompoko dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anarahanao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany